ny fiandrianam-pirenena zany na dia manam-porofo fisokafana amin'ny sehatra iraisam-pirenena azy ny fahatongavan'ny teratany vahiny eto Madagasikara dia tsy azo ekena ny mety ho fidirana an-tsehatra amin'ny fanakorontanana ny raharaham-pirenena no tsindriny fa tokony efa nifarana tamin'ny fanjanahantany ny fanerena sy ny tsindry avy any ivelany. Io tiako tsindrina ihany amin'ilay rivotra mitsoka tatoato eran-tany. Raha mijery antsika tatoato fa ohatra ny manana tendance ny teny frantsay, ohatra ny mivery ny makany amin'izay mieritreritra te hanjanaka koa ireo firenena maventy. Zany hoe lasa ohatra ny mamerina leo fihetsika izay hoentina amerena indray mandeha ny fanjanahana amin'ireo firenena izay nizanany taloha ireo firenena maventy taty afara tatoato. Anjaran'ny mpitondra ankehitriny ny mampatsiahy amin'ireo masoivo vahiny eto an-toerana fa mahaleo teny Madagasikara. Ankoatra izay, mila izahana tapahana ny fikikinan-doha amin'ny firenekafa, ilaina ny fiarovana ny tombotsoa am-pirenena sy ny fanamafisana ny fahaleovantena, indrindra manoloana ireo tranga mety mampiayao izy nanamafy. Noho izany anjaran'ny mpitondra amin'izao fotoana izao mihitsy manao rappel amin'ireo ambassadeur ho an'izay karazan'olona izay hita ary dénoncé ny fanjakana araka nambarona teo officiellement manao an'izany toetra zany. Fa ny fanoloizany izany dia tsy maintsy afara amin'izay totsika hoe rupture na hoe fanapahana mihitsy azy ny fiaraha-miasa na hoe fiaraha-miombonantoka amin'ireo firenena izay totoka partenaire ka manana toetra sy mbola manana fomba fisainana te hanjarana ankoatran'izany. Namoaka fanambarana moa ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara manoloana ny vaovaony ely momba ny fisian'ny vahiny mikotrika fanakorontanana eto amin'ny firenena. Akanana mafy afa vokatry ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ny vaovao iny ary mbola tsy nisy fanambarana ofisialy manamarina na mandiso izany hatreto. No azavainy ihany koa fa na dia mpanolo-tsaina ny filoham-pirenena aza ny olona namoaka ny vaovao dia tamin'ny maha-mpanao gazety azy no nanaovan'izany. Na izany aza manamafy ny fahamailona amin'ny fiarovan'ny-pirenena ny fiadidiana ary nanambara fa isy fanadihadiana lalina sy tsy mitanila atao iandreketany mpanao famotorana amin'izao fotoan'izao mba hamaritana ny marina ary matoko tanteraka ireo andrim-panjakana amin'ny fiantohana ny filaminana sy ny fahamarinana ary ny fitandrona ny fifandraisana iraisa pirenena. Mipetraka ny fantaniana raha toka ireo olona voalaza ho mercenaire vahiny 10 ireo no nambara ho ery vahiny ambadiky ny fifofona ny filohan'ny fanavaozana araka ny fampafantarana nataon'ny taleny serasera eo anivon'ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika ny alarobia teo. Andrasana ny toy ny rara. Fa manoloana indrindra izay vaovao izay moa dia namoaka fanambarana ny masoivony frantsay eto amintsika manda amin'ny fomba entitra ireo filazana miely amin'ny tambajotra sosialy sasany amin'izao fotoana izao milaza fa misy anjara birikin'ny frantsay amin'ny fikasana anakorontana any Madagasikara. Diso tanteraka ireo tsy ao ireo raha ny fanambarana miantsony rehetra ny masoivo frantsay mba ahay andanjalanja sy tsy izara vaovao tsy marina. Manontany tena koa ny masoivo frantsay ny amin'ny tanjon'ireo olona manaparitaka izany vaovao izany izay hita mazava fa mikendry ny animba ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa. Fa mbola tontolon'ny politika izay hatrany betsaka amin'ireo mpitondra ny fandimby-teto amintsika no nisy ny kasa amono fa tsy vao ny filohan'ny fanavaozana irery akory hoy ny taleny kabinetra tamin'ny fotoam-pitondrany ny profesora Albert Zafy tamin'izany fotoana izany. Tsy niteny ary tsy namoaka izany ampahibe maso ireo voakasika tamin'izany fotoana izany mba tsy hampiororo ny vahoaka. Fomba fiady tamin'ny fitondrana teo aloha ny filazana isaky mihetsika fa misy fikasana amono filoha raha ny fanazavana ihany. Mila fitandremana ny serasera hoy ny mpanao politika Serge Zafy-Mahova rehefa mitondra firenena. Ny antsipriany izay eo amin'ny rindratsary ny miaro tanjona. Tsy vao andro andry no nisy trangana fifofona aina filoham-pirenena teto Madagasikara. Tsy tamin'ny fotoana nitondrany General Ramanantsoa ihany fa saika ireo mpitondra ny fandimby teto dia niaran'izany avokoa. Isan'ny vavolombelon'ny tantara i Serge Zafy-Mahova tamin'ny fotoana nahataleny kabinetra ny profesora Albert Zafy ny tenany. Nanginy izy ireo tamin'izany fotoana izany isoroana ny korontana. Tamin'ny andronay efa nisy tokoa zany tranga zany. Ohatra fotsiny zao teleniko anareo tamin'nisy filohan'ny haute autorité de l'État nisy camion
feno bonbon na gaz nalefa nakany amin'ny tranony ary mipoka tsy lavitra zany hoe fa le izy moa zany tsy de fomba anay loatra no mamoaka an'le izy taterina koa nisy koa hafa koa fa tsy nisy navoaka mihitsy le izy satria zao le olana manko na tonga anay tsy niteny raha ny filoham-pirenena matahotra ho an'ny sécurité de ahoana zany ny vahoaka mandady arina ohatra fotsiny zao hoe amin'ny toerana be omby na ohatran'izay ohatra de zany mahatonga ny tamin'ny andro ny filoha Albert Zafy tsy miteny mihitsy zany zay hoe nisy an'izao raha nisy an'izao fa nisy olona ny samborona nisy olona ny gadra tao anatin'izany zavatra zany fa tsy voatery ny tapatapaina tareha masom-bahoaka tareha hoe matahotra le filoha zany tamin'ny andro ny professeur Zafy Albert zay resako zay ny afotsiny zany mitsambikina nisy foana zany io problème io na tamin'ny andro ny filoha Ratsiraka io na tamin'ny andro ny filoha Ravalomanana io nisy foana io problème io fa en général zany tsy de miteny loatra le tompon'andraikitra mba tsy mampitahotra le vahoakany raha ianao ary matahotra ianao mitondra matahotra de ahoana zany le vahoaka mandady arina zay zany anie le fipetraky le izy tsy ny professeur Albert Zafy andry no nisy nikasa amony tamin'izany fotoana izany fa ny mamany ihany koa isan'ny tompony antoka tamin'izany ny manam-boninahitra nalaza tamin'ny krizy rotsoroa arivo rehefa nanjen'ny pomba ny fitondrana Ravalomanana tamin'izany fotoana tamin'ny taona 2017 tsy haika amony ny mamany professeur Albert Zafy niainga avy any a Diego ny Ebro sy camion miaramila efatra hoe sambotra amin'ny maman'ny professeur niainga avy any a Diego akaty Ambilobe nandefy zay avion spécial niaraka tamin'ny andihana polisy hoe hoaka amin'ny maman'ny professeur tao Ambilobe tsy nety nandeha izy rehefa tsy nety nandeha izy de nafeny nisy anaty ala niaraka tamin'ireo groupena polisy reo anisan'izany Momo zay nisamborona ny filoha Ratsiraka taty arina ny rehefa avy eo tonga tao Diego reo tao Ambilobe reo olona reo ary ny vonono zareo ny talehany Sirama tao Ambilobe zay neveu an'ny professeur Zafy aty arina nefa reo olona reo le olona nitarika io rehefa mifona de miaraka misakafo tao amin'ny professeur Zafy Albert hoe le izy sery zao izy rehefa mitombo ny taonanao mety mitombo koa fa indrenao nanomboka tamin'ny taona 2023 no nanaovana resaka ampahibe maso ny fikasana fifofona aina filoham-pirenena zary lasa fampiororona vahoaka ny zava-misy ho ihany Serge Zafy Mahova raha tadiditsika angamba tamin'ny tetezamita nisy expert mihitsiny mahita bomba alohan'ny daholo be bomba mbola tsy mipoka ry général bomba efa mahita bomba zay ne na bomba azy hoe za moa tamin'izany fotoana zany niteny mihitsy tamin'ny fahita lavitra hoe tamin'izay moa tany Frantsa koa nisy problème na bomba tokony alefa kely ale Frantsa hoe za mpianatra ny gendarme frantsay hoe ahoana ny anticipena le bomba tsy hipoka hoe no ny fahaizany manokana zany hoe ka le izy za zany miteny hoe le tantara ohatran'ireny mety marina mety tsy marina fa zao fotsiny le izy ny expérience ananako de milaza hoe tsy tsara loatra avoaka pabe maso satria lasa mampitahotra an'le vahoaka ho an'ny sécurité ihany koa ianao koa miaramila raha teo za zany miteny fotsiny hoe les communications zany mila fitandremana raha ianao filoha zany mitebiteby de tokony ahoana zany ny vahoaka mandady arina ary amin'ny fambokarana ary zay ny le olana mila fanamboarana ny tontolon'ny serasera eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ho ihany Serge Zafy Mahova mila fitandremana manko ny fitondrana firenena fa tsy ny fitondrana indray no hitondra orooro sy tahotra ho an'ny vahoaka ho iatrany ity talian'ny kabinetra ny professeur Albert Zafy ity mbola eo amin'izay tontolo ny politika izay iatrany tsy hisy fandrosoana andraindraina eto raha mbola ny fitiavan-tena no hitondrana ny firenena hoy ny filohan'ny antoko vahoaka amiray na ny vami mitaky zava-baovao ny firenena kanefa mifanipaka amin'izany no ataony tsirairay
Ny mpitondra manohy ny fomba fanaony teo aloha ny vahoaka mbola manohy ny fomba fisainana ny ainany teo aloha ka tsy ampandroso ny firenena izany. Miaina anaty politika maloto i Madagasikara atreto hoy ny fanehoan-kevitra. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny Niaro Tanjona. Atreto aloha dia tsy misy zava-baovao hita taratra amin'ny endrika fitondrana ny firenena. Miasa ny teo aloha no mbola tohizany. Ny fomba mangarahara amin'ny fitantanana no tsy hay, fa raha endrika fitantanana dia hita ny fitohizany, hoy ny antoko vahoaka miray. Ao anatin'ny fitoam-pivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena, andinika ny tetikasa ankapoben'ny fanjakana, fanlanonana any atsimo no namaky any rehetra ka natsahatra aloha ny fivoriana. Mbola lavitry ny afo ny kitay raha fanavozana ny jerena ka tsy mahagaga ny antsoantso ataon'ireo olom-pirenena sasany, fa tsy any amin'ny lalana tokony alehany no itondrana ny Madagasikara, hoy ihany ny filohan'ny antoko vami. Tena mbola le amin'amboky n'ilay fitondran-Rajoelina. Satria na mahatonga an'ampy teny izany hoe amin'amboky fitondran-Rajoelina toa zavatra le tokony ataon'ny Rajoelina daholo no ataon'ilay fanjakana amin'izao fotoana izao. Le fanjakana zany tokony hiezaka mafy mihitsy anala an'ireo flongony Rajoelina ireo. Fa reo nge tena mampivorivory saina vahoaka. Fa rehefa tena jeninao sy dinianao dia ohatran'ny saritsarina sarimihetsika daholo le izy, sarimihetsika daholo. Zany hoe salako personnellement tsy miralany zany fa na fantatra dia midina amin'ny vary mahazo tombony ny tantsaha, mahazo tombony izahay mpanjifa. Jerenao nefa ny amin'izao fotoana izao toa ohatran'ny anankiray matiantoka mba azahoana mame plaisir ny anankiray. Raha tsy manova toe-tsaina ny rehetra ka tena ifantoka amin'ny tena fampandrosoana dia ho sarotra ny iroson'ny Madagasikara any amin'ny tena fanavaozana, hoy hatrany ity mpanao politika ity. Mbola tsy miova ny toe-tsaina, londrony politika ny zava-nisy sahady teny Behoririka Omalireny, hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Mba anasoketana n'ilay hoe team no mitarika izy en plus zany team ny PDS dia manao izay anakorotanana ny olona izy mba hirona ny olona kokoa hoe zao ale izy zany rehefa tediavinareo team no eo amin'ny fitondrana miaratsy ny kely aloha. Zay natao hoe politika firetra. Zany hoe politika tena any amin'ny tsisy mihitsy, politika ny fitiavan-tseza ireny, politika ny posgoka. Ka izay le atao hoe fitondrana eto Madagasikara. Tsy voafehy, tsy mbola voafehy, tsy voafehy. Samy mila manova toe-tsaina ka hifantoka amin'ny tena fitiavan-tanindrazana ny rehetra, na ny mpitondra na ny entina, hoy hatrany ny filoha nasionaly ny antoko vahoaka miray. Mitaky andraikitra goavana avy amin'ny tsirairay izany mba ampisy fampandrosoana tena izy fa tsy ho tombontsoa manokana. Voakasika izany na ny mpitondra izay nampindramin'ny vahoaka fahefana na ny olom-pirenena tsirairay. Fa isan'ny tokony ho fongorona ny toe-tsaina tia kolokolo sy fialokalofana ao anatin'ny valifaty politika rehefa miakatra fitsarana ny raha iray raha tena te hiroso amin'ny fanavozana isika, hoy ny mpanao politika Serge Imbezovial. Raha mbola tsy mipetraka ny fitondrana tany tandalana ary raha mbola tsy sahy manasazy ireo miray tsokombakomba tamin'ny fanodikodiana mbola mpanjakana ny fitondrana fanavozana dia sarotra ny ahitana fanovana, hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Rindran-tsary ny Niaro Tanjona. Tsy tokony hisy ho afamaina ireo rehetra voakasiky ny fanodikodiana mbola mpanjakana raha nitatitra navoaka ny fitsarana momba ny konty raha tena mipetraka ny fanjakana tandalana. Vola mpanjakana ireny ary vola tokony anaovana asa ho an'ny vahoaka, hoy Serge Imbezovial. Tsy misy afaka miala fa tompona andraikitra amin'ny raha iny ireo ary mpanjakana rehetra teo aloha raha ny fanazavana. 3 miliara zany ny lazaiko anao tsara avy tatsika lalana avy eo Tsoromandedy makany maintrano RNNBis mampikaikaina ny olona firy taona avy tatsika largement avy tatsika zany mampalahelo le izy satria vola mpanjakana fa tompona andraikitra ny tsirairay sy ny institution rehetrarehetra tsomaiko eto zany. Cour des comptes ny teny an'iny rapport ny Cour des comptes fa iny tsy mbola tamin'ny 2025 any fa nanina Cour des comptes tsy nanao an'ireny rapport reny 2024 2023 2022 nisy tahotra ve nisy tsinitsindry ve sa tsy nanao ny asany. Zay aloha tiako tenena indrindra voalohany, zay ny tenenako hoe tompona andraikitra ny rehetrarehetra, zay voalohany indrindra. Tsy hanambako mpanjakana ozy ianao misy lalàna zany, zay le état de droit reny fotoana. Raha maharitra na mpanjakana ianao jerevy tsara ny sekoly manara-penitra rehetra, ohatra fotsiny resaka raha fotsiny na stady manara-penitra natao na sekoly manara-penitra
mbola efa lany vola le budget naovana an'le izy mbola tsy vita le trano dia izy ny tompony andraikitra amin'izany tsisy contrôleur avy eo tsisy contrôleur avy eo micontrôle an'ireny zavatra eny io marché public io ne tsy tonga dia amenanao ny vola au fur et à mesure misy déblocage misy lalàna mifehy azy izy daholo ny tompony andraikitra amin'ireny zavatra l'équipe masy daholo ve dia eo le niteneniko hoe état de droit tsy voahaja raha mbola fiatseham-po no hitondrana ny firenena dia tsy afaka amin'ny gabraraka ny firenena ho iatrany ity mpanao politika ity andraikitra izao fitondrana fanavozana izao no mampiakatra fitsarana ireo olona rehetra manana andraikitra ka nanodikodina ireny vola ireny tsy tokony ho raisina valifaty politika ny fampiaran-dalàna hoy ny fanazavana satria ho rafitra io no mitondra azy ny olona ka raha le olona mihitsy nefa poriny ao anatin'ny sainy sy fomba fitondrasiny andraram-panjakana tsisy zavatra andeha zany mihitsy eo fomba hoana mpanjavana 3 milliards zany raha tsy misy fiaraha-miasa amin'ny organisme maromaro amin'ny ministera maromaro amintsika miteny zao firy ny stade efa lali ny vola nefa tsy mbola nisy na ny fototra ray aza ny vita amintsika miteny zao efa firy inona moa ty ny asa-panjakana efa nandalim-bola 2025 ny teneniko tany aloha tany efa vita budget sy ny karazana na io zavatra tenenitsika io autoroute ny tamatavy Tananarivo kilomètre tavelo fantatritsika fa 80% io budget io efa laniny zalahy dia tsy nisy contrôle ave tamin'izany fotoana zany dia tsy nisy olona conscient vereo ministère isan-karazany reo sy nisy responsable rehetrarehetra ka ozy aho hoe lasa iny lasa commentaire fotsiny raha tsy misy sanction fandraisana andraikitra ataony fitondrana vaovao zao zany fandraisana andraikitra zany hitadiavana identifiena ny tompony andraikitra rehetra ary tompony andraikitra rehetra devant ny eo anatrihan'ny fitsarana manefa ny adidiny hoe nisy négligence tao négligence manifeste tao tamin'ny asana mpandraiketina tompony andraikitra dia aoka ny conséquence rehetra isubir amin'ireo olo reo zay ny izy dia lasa ndray tsika aveo miteny sasandray vagence politique tsy fampiarina lalàna ve tompoko dia vagence politique dia angalatra koa zany rehefa mahazo fitondrana ohatra rapitso dia hoe rehefa miala eo am'izay mangalatra enjela dia hoe vagence politique fanamby lehibe ho an'ny fanjakana ny fametrana ny fanjakana tan-dalàna izay antohana fa tsy misy ambony lalàna na iza na izy dinana ray lehibe amerenana ny fitokisany olom-pirenena sy antohana ny fitantanana mangarahara ny fifehezana ny volam-panjakana ho iatrany ny fanazavana raha faritany faralahy hatramin'izay toliara dia voalohany izy amin'izao no nitsapiky hoy ny filohan'ny fanavozana omaly ny antso niponina ao antoerana ny colonel Randrianirina mba anana fanantenana fa tsy maintsy androso toliara fantatra moa fa afaka iray volana dia isy uzinina famokarana menaka atsangana ao antoerana manoloana ny festival tsapiky izay navory olona sy ireo mpikambany gouvernemanta sy ny ampahany betsaka ireo solombavam-bahoaka dia mila mitandrina ny mpitondra hoy ny mpanao politika ny antsipriany izay tateriny Narcisse Karazafy sary sindratsary ny Mathieu Prince Atsangana ao Tuleara ny uzinina mpanao menaka efa tonga ny antoerana ihany koa ny uzina anamboatra lalana mampifandray ny Sakara sy Vineta Outara sy ny anaovana pavé ny miazo ny Saint Augustin hoy ny filohan'ny fanavozana nandritra ny fanokafana ny Tsapiky Festival Omaly tsy maintsy atao ny fampandrosoana ny Tuleara raha mbola eo amin'ny fitondrana ny tenany hoy ny fanamafisana teto ny nabebea nianatsy aho boka amin'ny EPFB Sakoa nandao misy Antananarivo nianatsy tamin'ny lycée technique zay vao nisindra Fort Dauphin tany aho nahazo bac tanako toy tsy foiko toy tsy maintsy atao mbo ampandrosoana ny toy lambo eo aho tsika tsy manambola loatra fa miezaka aloha zany mamboatsy fa manomboka mipetraka ao entreprise hanao any Sakara hatra Vineta eo heky aloha ataontsika didroa solombavam-bahoaka fitopolo mahery miaraka amin'ny akamaroany ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta no nirodorodo nanatrika ny Tsapiky Festival tany Tuleara manoloana izany mila mitandrina ny fitondrana hoy ny mpanao politika fa misy ny politika fanodinana saim-bahoaka na ny politique de diversion mila mametraka ny fomba fitantanana mijery ny laharam-pahamehana ny fitondrana hoy Alain Mavimbina amin'ny tany voavin'ny zanana salamitsika na hoe tany zanana salamitsika io dia misy tokoa
le fampiaran'izay politika lazaiko hoe politika fanarian-tsoty na hoe diversion politique zany hoe zany rehefa manao zavatra manao fietsika izy sy manao fietsika mifanandrify am'izay zavatra mety azahoan'ny be sy ny maro tombony fa ilay fietsika tokony azahoan'ny be sy ny maro tombony dia diaboliseny mila mitandrina tena mila mitandrina ary mila matakatra zavatra maro satria amin'ny vanim-potoana sahala am'izao ny tena ampiaran'ireo mpananibotra reo ny fampiasana zany politika fanarian-tsoty zany ka tandremo ny manao zavatra miala ao anatin'ny cadre légal ary tandremo ihany koa ny mametraka ny fomba fitantanana ka tsy mijery ny priorisation fa tsy mety zay heverinao mamaly ny tetam-bahoaka ny tokony ho ataonao imasoana ampanakanto andrarezy ny gadona tsapiky misa enina moa no nosalorana ny maroboninahitra ny kanto sy ny kolotsaina malagasy tany antoerana fanajan'ireo tanora ZNZ ny fitakinam-pilaminana no kasain'izy ireo natao androany vokatry ny fahitana andian'olona hafa voalaza fa hery politika mitambatra izay mitaky ny fialan'ny filohan'ny fanavaozana tsy mitaky ny fialan'ny filohan'ny fanavaozana ny tanora hoy ny fanamafisana fa mitaky ny fanovana rafitra sy famoahana ny naman'izy ireo eo anatrehan'izany miantso fampiresana sy fizarana aradrariny ny mpanao politika Zakael Boniface ho fisorohana ny fitohizany savorovory sy ampitony ny fianjanana misy eo amin'ny tanora sy ny fitondrana mijoro ankehitriny nasisy karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsiprian'izay andian'olona roa samihafa no tazana tety Ambohijatovo androany ankilany ireo tanora ZNZ ny kasany anao etsika milamina mitaky ny fanovandrafitra sy ny famoahana ny naman'izy ireo izay mbola notanany eny amin'ny brigady misana ny Eloka Behivavy andaniny ireo vondrona hery politika mitambatra nanao fitakiana hafa isan'izany ny fanovana rafitra sy ny fialana ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena no io fifandisokevitra io dia nanapa-kevitra ny ampiato ny etsika ireo tanora ZNZ malahy izy ireo so izy vondrona hafa hiditra ka hanova ny tanjony etsika sy ny lalana napetraka tany am-boalohany Karama mandeha madoto manana sosomatsara zay tena tsy afaka mandeha midy fa manana sosomatsara malagasy rehetra hitako takiny fa tsy votery fampiosina anao babaray anao généralisation misy vina mazava ny zavatra takinay na malo izy izy anao président Mikaela hoe mampivanao takinay tsy atoko tsy ny assemblée nationale dia majorité orange atadino zany tsy anareo mpanao gazety mihitsy mampianarina an'izany hoe majoritaire orange ny assemblée nationale nahoana ny tsiravaina nahoana ny ompiana le firongony inona ny ompiana ny JTMH za tsy matahotra miteny an'izany izy tsy inona tsy matahotra miteny amin'ny mpanao gazety donc zahay mila mangarahary rehefa te adio ny fanjakana fanavoazana dia ataovy madio tokoa ho hita amin'ny voamasonay ataovy tanaka baba amin'ny fadiovana fa zavely zahay hita zavatra marotokoa rehefa tiany fa rehefa mbola mahitsy zay dia mbola mijoro foany zay mbaloana izao savorovory misy eo amin'ny mpitondra sy ny tanora ZNZ antolona izao dia nanambara ny mpanao politika Zakael Boniface afa tsy azo ekena ny faniliana mpiara-mitolona misy ireo nitolona nomena tombony tamin'ny fizarana seza ary nisy ireo tsy nirarahina ka izay no mety antony mahatonga ireo tanora mbola manatanteraka fitakiana hatramin'izao mampalahelo mazonjoko malagasy misika miteny zao ika raha iny zany vahaolana hitan'ny PRRM amin'ny fitondrana misy amin'izao fitondrana refondation zany tsy mitondra amin'ny refondation zany satria ny refondation dia miala amin'ny fomba hatramin'ny ratsy taloha mba handeha amin'ny metimety kokoa zany zay no tonga za miteny ombieny hoe tsy fanavaozana mihitsy ny dikan'ny refondation amin'ny teny na ny amin'ny Daloza na ny amin'ny Robert na amin'ny Larouche fa tetika anankiray entin'olona hanapotehana le refondation zay mitsirita agnatin'ny feo fieritretan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra namoizana ain'olona tamin'ity tany ity atongavana amin'izay zavatra zay tsy tokony ho tia tena ireo mpitondra hoy ny fanamafisana satria izay no mahatonga ny tanora mitroatra no mafisiny fa samy te hampandroso ny firenena avokoa na ny miaramila na ireo mpanao politika ary indrindra ireo tanora ka ilaina ny fitadiavana marimaritra iraisany tokony zary an'ilay gato satria samy mitolona teto daholo ny Madagasikara na tany avaratra na tany atsimo na tany antsinianana na tany andrefana
tany aminay avaratra azy amin'ny du Nord azy roa maty mpianatra anankiray 4e année avy anandapa tao amin'ny mpianatra ny Université du Nord de Gao anankiray na teo andray fangojenahary teo maramila avy any Tomandry iny Tamahnoro Tomandry kanefa tsisy officier colonel ve gradin'ireo olona amin'ny faritra reo eo zegny question mipetraka tamin'izay fotoana zay miteraka olana ao io miteraka ady io zavatra fa tsy mety io na dia eo aza ny fanapahan-kevitra ampiatony hetsika nokasaina natao androany dia nanamafy ireo tanora fa mbola mijoro amin'ny fitakiana izy ireo indrindra ny fampitsorana ireo tanora nosamborina ary mbola tazon'ireo mpitandro ny filaminana hatramin'izao. Fa makasika izay indrindra dia mananjo aneo hevitra amin'ny alalan'ny fidinana andalambe ny tanora raha mahatsapa tsy fahafaham-po amin'ny zavamisy hoy ny mpanao politika Alain Mahavimbona. Miantso fampiresahana sy fanatonana eo amin'ny tanora ny tenany mba isorohana ny akorontana arahantsika izay faneho-kevitra izay. Indraindray ny fisian'ireo tanora na hoe ireo teratany malagasy manao fihetsika dia mety tsy hoe manana ny amin'ny teny frantsay mauvaise foi izy fa mety mahita tsy fitezan-javatra izy dia rehefa hitan'ilay tsy fitezan-javatra anjara birikiny amin'ny maha-olom-pirena feno azy hitondra ny anjara asany andehana renany fa anarena zany hoe fitaritana na hoe fanehoan-kevitra atsapany ilay olona mpanapa-kevitra emy fitondrana ny tokony atao amin'izay ary hevitra io hevitra terabarony anjarany tsirairay mandinika ny hevitra izay mivoitra inona ny mahatsara inona izay mety hiveriny tsy azo raisina dia anjaran'ilay mpitora zany no mandeha manao ny interprétation na analyse. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa no tanterana tany Washington DC tamin'ny ty herinandro ity ny fiaonambe antsoina hoe spring meeting karakaray ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Manana solotena nanatrika izany Madagasikara ankoatra ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ny banky foibe dia teo ihany koa ny tambajotra ny parlemanta eo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Solotena ny antenimera-pirenena malagasy any antoerana ny solombavam-bahoaka Mamy Rabeniriny fiaonambe azahoany ireo mpisetra mifanakalo-hevitra mampita ny resaka fampiasam-bola ny antsiprian'izay eo an'ilantsarin'ny miaro tanjona. Sehatra iray ifanakaloza-kevitra sy andiniana loha-hevitra mifandraika amin'ny toedrara ara-toekarena maneran-tany ny spring meeting. Fotoana anamafisana ny fiaraha-miasan'ireo firenena mikambana amin'ireo rafitra mpiara-miombonantoka arabola dia ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena. No mafisana nandritra ny fiaonana ho an'ny atambajotra ny parlemanta eo anivon'ny banky iraisam-pirenena ny fanatsarana ny andraikitry ny parlementaire tsirairay ho an'ny rafitra demokratika dia ny fanaraha-maso ny fahefana mpanatanteraka. Raha ny mikasika ny parlemanta amin'ilay tambajotra ny parlementaire manokana ny resahako dia efa tany amin'ny taona 2000 no efa nisy ity tambajotra ity ary sika malagasy efa mpikambana tato nanomboka tany amin'ny taona 2015. Ny antony nananganana ny réseau parlementaire ny Banque mondiale sy ny FMI dia mba ahafahan'ireo firenena mpiara-miasa amin'ny mpamatsy vola ireo zany hoe parlementaire amin'ireo firenena ireo ahafahany mifanerasera ahafahany mifanakalo-hevitra fa indrindra ahafahana mampitovy sy mifampitana ny zavamisy eo ny fomba fiasa eo ny fomba nampiasana vola eo ny fomba nahazona ny famatsim-bola fa indrindra tsy afaka ao anatin'izay ladinika izay ny asa apetraky ny vahoaka sy apetraky ny rafitra demokratika amin'ny parlementaire eran-tany dia ny fanaraha-maso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka fanaovana tombanezaky ny asan'ny mpanatanteraka fa indrindra ny asa fanaovan-dalàna ary arak'izany amin'izany asa fanaovan-dalàna zany dia mila misy fenitra tokony hitovy na hoe lenta tokony hitovy miainga amin'ny zavamisy eran'izao tontolo izao mety misy ny tranga mety misy ny fomba fiasa fotony izao tokony hitovitovy mba tsy
mba tsy sanatry ho lasa samy manao zay tia atao ireo firenena zay voakasika amin'izany ko araka izany a dia anjatony maro ireo parlementaire avy amin'ny firenena zay miara-miasa amin'ny banque mondiale sy ny FMI ny ao eto Washington amin'ity foibe ity nanomboka tamin'ny alatsinainy teo. Fihaonana marobe no atao eto amin'ity foibe ity samy manana ny ankolafiny. Ny farana androany moa nisy primitiny no karakaray ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena tao Washington DC ity. Fa makasika ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa na ezaka iasa zany filohan'ny délégation manokana eto amin'ny tanàna Antananarivo kanefa tsy mifantoka amin'ny tena irosoana any amin'ny fampandrosoana marina ny rehetra dia hosarotra ny fampandrosoana sy fanarenana any Antananarivo hoy ny tanora Tiky Madagasikara faritra Analamanga. Vonina ifanoana amin'ny PDS vaovao ho tombotsoan'ny mponina rehetra eto Antananarivo ny tanora Tima Analamanga raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany ny antsiprian'izay rindra tsara ny aro tanjo. Tsy mora ny asa miandry ny filohan'ny délégation manokana ny tanàna Antananarivo feno rahalambomanana. Ny anagaboraraka sy tsy fanajana fitsipika ifampifehezana ny tanàna sy ny mponina ao aminy nandritra ny taona maro. Mitaky fiaraha-miasa amin'ny rehetra ny fanarenana ny tanàna Antananarivo ary vonina ny tanora Tiky Madagasikara ifanoana amin'ny PDS vaovao ka miantsonrehetra mba samy ifantoka amin'ny tena fampivoarana any Antananarivo. Miarahaba anazy zay ary mirasoa anazy amin'ny andraikitra zay nomeny fanjakana ho anazy ary indrindra andraikitra zay ndraisiny ary eto anivony atoko. Faharoa manarak'izay dia mampahery ny PDS n'Antananarivo zay amin'izany andraikitra mavesatra zay nomena anazy zay na izany zany aza nefa dia ny tanora Tiky Madagasikara dia vonina hiara iasa ary hiara-pahomby ny tanàna n'Antananarivo anarina ny tanàna n'Antananarivo satria ny fitantanana ny tanàna n'Antananarivo dia mavesatra kokoa ary iarahantsika malala ny loto ny zavatra rehetra zay tsy tomombana eto ary eto zay dia mankahery anazy ary indrindra mitona ary manfanentanana ho an'ny vahoaka n'Antananarivo hiara iasa aminy indrindra isika tanora Tiky Madagasikara ny vahoaka Tiky Madagasikara rehetra zay mipetraka eto Antananarivo na ny manodidina hiara ifamentanana an'izany andraikitra zay nomena ny PDS atsika zany. Tsy azo leferina ny fikasana fanakorontanana sisa vorovoro toy izay nitranga tetsy be oririka omaly ho hiatrany tanora Tima Analamanga. Tsy misy misakana zofotra raha teo ny fahalalana fa nehokevitra saingy tsy azo everina kosa ny fandikana lalàna manoloana izany fitakiana izany hoy ny fanamafisana. Eto zay zay ny Tima dia manameloka tanteraka ny fihetsika zay natao amin'ireo olona zay voakarama zay nanakorotana teny Beoririka ary indrindra ny fikasitanana ny mpanao gazety izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna zay velona eto Madagasikara ka eto zay dia manao antsoavy ho amin'ny tompon'andraikitra rehetra mba hijery manokana ireny olona zay manakorotana ny firenena ankehitriny izao. Fahatokisan'ny fitondrana fanavozana amin'ny fahaiza manao ny Antoko Madagasikara ny fanendrenan'ny PDS avy amin'ny Antoko Tima hoy ny fanehokevitra ny tanora Tima Analamanga. Azo antoka ny siny fampandrosoana raha vonina ny ara isalahy ny rehetra ho fampandrosoana ny tanàna hoy ny fanamafisana. Fa makasika ny zavamisy etsy laniera kosa dia mitaky ny fandraisana raiky ny fitondrana ireo tantsa tompony tany voatototra teny laniera mba azahoana mamerina tanteraka ny tany sy iverena ny fiveloman'izy ireo eo amin'ny mandra-piandry izany anefa dia miezaka mamerina tsikelikely ny fivelomany amin'ny tany ireo tantsa. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Miverina manajary tsikelikely ny tany ireo tantsa ety Alaniera ataoriny disadisa makasika ny fanotofana ny tanin'izy ireo raha tsy aivina nisy ny fanotofana ny tanimbary mirefy 80 hektara nataon'ny fitondrana teo aloha tanimbary izay fototry ny fivelomana ireo tantsa sady toerana fiompiana vorona sy trondro na dia efa niakatra fitsarana zany raharaha dia nitohy hatrany ny fanotofana ka niteraka fahavoazana goavana ho an'ireo mponina izany amin'izao fotoana nisy ny fiovam-panantenana ary naverina tamin'ireo tantsa ny tanin'izy ireo na dia efa voatototra azy mbola tsy milamina tanteraka nefa nitoetra raha satria nisy ny fanafiana sy ny fanimbana ny fotodrafitrasa sy trano naorina ireo tantsa ny aliny 3 aprily lasa teo manoloana izany dia miantso ny fitondrana fanavaozana ireo tantsa mba hijery akaiky ity raharaha ity ary ampiatra ny rariny amin'ny famerenana ny taniny amin'ny tompony amin'ny fomba ara-dalàna. Dia amin'izao nefa zany zay
miverina manatevina ny fanajariana ny tany mamboly voankazo fihinam-boa mamboly an'izay zavatra rehetra ahafahanay hoe mitazona ny tany ary miangavy anareo fitondram-panjakana zany mba hijerenay akaiky amin'ny fananana an'le tany fa tsy hoe zao zay akory voanamboly fefatramizay ary raha misy ny olona hoe tena tranainamboly teto zany dia ny tenako mijoro zao zay indrindra zany ny tena hoe anina hoe raha ny any amboly latabatra aloha zany dia azo lazaina hoe milamina fa ny any ambadika azy zany zay hoe mbola betsaka ny tsy maty voalavo kibo misetrasetra amin'ny zavatra zay ajarianay sy iverenana hoe ambolena eto dia tena hita hoe herisetra araka le voalazako teo hoe mbola tsy maty voalavo kibo le olona mbola tia merina n'le fanaony taloha nefa zay zany efa vonina hoe anajary amelomaso indray ny taninay. Anisan'ny takena izy ireo ny anaovana famerenana pahibe mason-tany mitovy amin'ireo tranga teo an-tanan-drano sy tany Tsolehara izay nahitana vahaolana tao aorian'ny fifanolanana manantena ny ahazo rariny sy mamerina ny asa fivelomany amin'ny laon'ny ireo tantsaha ety Alanera na dia eo aza ny sedra sy sakana nolalovana. Vaovao avy any amin'ny distrikany Manantsara kosa indray dia notanterahana omaly zoma fa 17 ny volana aprily ny lanonana fanandratana sy fanamasinana ny ampanjaka iabany Gosta na fantatra amin'ny anarana hoe Gaston atao amin'ny tragno be Zafindenarivo ao Tsaravary distrikany Mananjary. Ampanjaka fahavalo itondra ny tragno be Zafindenarivo iabany Gosta ny solotoerana ny ampanjaka teo aloha izay Nyambo rindra tsara ny arotanjana no itaterana izay vaovao izay. 27 taona iabany Gosta na fantatra amin'ny anarana hoe Gaston izay nasandratra ho mpanjaka isatromena izao. Ampanjaka fahavalo itondra ny tragno be Zafindenarivo ao amin'ny commune rurale Tsaravary ny tenany ary ny solotoerana ny ampanjaka teo aloha izay Nyambo. Mifanindran-dalana amin'ny fotoana famerenan-taona na ny fagnosen'ny ampanjaka izay manamarika ny fanomboan'ny fitondrany ao amin'ny tragno be izao lanonana izao. Fananganana mpanjaka vaovao amin'ny taranaka Zaframiny indrindrandrindra fa ny Zafindenarivo eto Tsaravary dia sady magnosy izy voalohany magnosy agny an-tsaha agny zany isika eto vory eto zao zany dia ireo no mpiandra raha eto an-tanàna fa ny matanjaka dia agny an-tsaha agny daholo zareo no magnosy aminao mitondra ansy manao pasakasy satria karazany asa ampenany ray aman-dreny koa moa zany zao amin'ny taranaka faramandimby zany hoe ny mpanjaka zany raha misy mpanjaka miambo ka tonga ny fagnirenan-taona ohatran'izao fagnoseny mpanjaka zany amin'ny varosy tsy mahazo magnoso ny ampanjaka zay efa satromena taloha raha sy efa mavita zany le ampanjaka vaovao zay voatendrena tahaka antony. Nandritra ny lanonana dia notendrena sy namasinina ihany koa ny lefiny avy amin'ny fanjakana mpisorony le manjingy iabany Sesely na fantatra amin'ny anarana hoe Jean Eugène. Rehefa misy ny mpanjaka mitsangana dia tsy maintsy misy lefiny na solona zany hoe raha dika sotra zany fitondram-panjakana dia président dia vice président dia misy lefitra zany vaditany i vaditany io zany raha dina severina ny mpanjaka zay efa voasandratra manko zany dia efa ladininy dia efa mitsinjo lavaka izy zany fa ny lefitra dia mindrandra fisandratana izy zany mahatonga hoe rehefa miambony ny mpanjaka mena satroka dia azo dika hoe ao ny mamy ao ny mangidy zany hoe misy ny malahelo misy ny faly ka fety be zany ny rehefa tonga hoe ary ny fomba natambahoaka ihany koa zany rehefa maty ny mpanjaka tsy milevina ny mpanjaka raha sy efa eo ny solony zay ny tena fomba anampanjaka hatramin'izay faharazana afakehitriny manka movaova aloha ny génération zao niny koa ny filefasana ndraikitra. Ny fagnoseny ampanjaka izay mampiavaka ny foko antambahoaka taranaka Zaframiny notron'ireo zanaka amanjafan'ny tragno be ka omby iray no novonona nandritra ny lanonana ho mariky ny asy ny fomban-drazana. Sarotra ny fepetra iainan'ireo mpiasa misana ny asa fiambenana ahitana tsy fanaran-dalana maro toy ny karama tsy ara-dalana sy ny ora fiasana mihoatra ny voafetra. Manoloana izany dia nanolotra sosikevitra ny syndicat Fisemare anisan'izany ny fampianana ny ora fiasana ho 70 ora isan-kerinandro sy ny fanesorana ny fahazahon-dalana ho an'ireo orinasa tsy manaja lalàna mba iarovana ny azon'ny mpiasa. Narcisse Karazafy sy Mathieu Princino mitatitra ny Antsipriam vaovao.
Tsy mitsaha mitombo ireo orinasa misehatra amin'ny asa fiambenana raha ataony tombana ny 200 orinasa ihany no manaraka ny fepetra ny lalàna ny asa. Maro amin'ireo orinasa araka izany no tsy manara-dalàna toy ny tsy fanefana akory ny karama farany ambany, ny ora ambony apanga, ny ora iasana alina sy ny andro tsy fiasana ary indrindra ny tsy fampidirana ny mpiasa ao amin'ny KNAPS sy ny SMI. Raha ny tatitra nataony syndicat ny Visemare tsy manana fifanarahana arak'asa ny ankamaroan'ireo mpiasa ary misy aza ireo orinasa tsy manana birao foibe akory. Satria ny zavatra misy rehefa voaroaka ilay mpiasa dia misy na ny birao misy an'ilay orinasa iasany ara kay tsy misy fa eny amin'ny posta izay ambena no andaovana karamana. Ao koa ireo na didim-pitsarana zao raha no mivoaka dia lazainy fa tsy eto le foibe ny orinasa io fa manonona izy anarina toerana anankiray any amin'ny faritra. Atao mpiasa ahoana moa mbola andeha vaditany indray hitaky an'ilay any amin'ny faritra. Zany hoe betsaka zany le fomba ialan'ireo agence de sécurité ireo dia tokony isy balise zany. Dia propositionay zany hoe atao aloha hoe firinisana dia faharoa agrément no atao. Zany hoe ny orinasa izay tsy manaraka ny lalàna feny asa ny agence de sécurité aleo ikatona dia omena an'ilay orinasa izay manara-dalàna satria misy ihany manara-dalàna fa vitsy. Manoloana izany dia nanolotra sosikevitra maromaro teny amin'ny ministera ny asa ny syndicat, anisan'izany fampidinana ho 40 ora isan-kerinandro ny ora fiasan'ny ireo mpiasa miandraikitra ny fiambenana, ny fanisana sy fanaraha-maso ireo orinasa rehetra mba hanaraka ny lalàna ary ny fanesorana ny fahazahon-dalàna ho an'ireo tsy manaja fepetra ka afindra ho an'ireo orinasa manara-dalàna. Ny sécurité tsy polisy, tsy gendarme, tsy miaramila fa kosa manana tetika sy hevitra iarovana ain'ny olona sy ny fananana. Ireo tetika sy hevitra ireo no ezahany sécurité hajaina ary nanazo fampiofanana manokana ny sécurité anatanteraka ny asany. Kanefa ny zavatra mampalahelo arak'izay nytenen'ny président izay angatahanay mba anatotosana anazy sy anatanterahana anazy sy atsakany sy andavany amin'ny fangatahanay satria mijaly ny sécurité ary miasa mafy ny sécurité ary manana ny base ny sécurité nefany eo amin'ireo andraikitra rehetrarehetra izay iantsoroan'ireo ka ny angatahanay ny anatanterahana farak'izay aingana araka le tolo-kevitra naroson'ny président amin'ny mombany hoe organisation na asa sécurité. No mafisy ny Fisemare fa zary lasa fahazarany orinasa sasany tsy fanarahan-dalàna ka ilaina ny fandraisana andraikitra entitra iarovana ny zony ireo mpiasa sy hanomezana asa mendrika sy azo antoka ho azy ireo. Famroso tsikelikely amin'ny fanabeazana mampiaty ho an'ireo zaza hafakely ireo mpisehatra afaka misitraka fanabeazana toy ny ankizy ary miaraka amin'ny ankizy ireo zaza hafakely na ny autiste eny an-tsekoly toy ny atao ao amin'ny EPP Mangarivotra Faravohitra. Tanjona ny anomezana zo mitovy amin'ny fanabeazana ho an'ny zaza sy ny ankizy rehetra iadina amin'ny fanilikiliana mba ahafahany ireo ankizy sy ny tanora hafakely mivelatra eo anivony fiarahamonina. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Olona iray amin'ny 720 eran-tany no manana toe-tena autiste atombanana ho ankizy iray amin'ireo zato eo no tratra ny fahasamihafahana ara-pivoaran'ny atotoa ity raha ny tatitra navoaka ny OMS ho any eto Madagasikara. Mbola tsy manana antotana isa mazava mikasika ireo olona na zaza hafakely. Tanjona amin'izao fotoana izao ny ampidirana tsikelikely ireo zaza hafakely any an-tsekoly fanabeazana mampiaty ho fanajana ny zo fototra azo fanabeazana mitovy ho an'ny ankizy rehetra tsy ankanavaka. Natsangana araka izany efitrano manokana andraisana ireo ankizy hafakely mialohan'ny ampidirana azy ireo tsikelikely amin'ny kilasy mahazatra eto amin'ny EPP Mangarivotra Faravohitra izay natao sekoly Andrana andraisana ireo ankizy hafakely eto Antananarivo renivohitra. Ny fanabeazana ny ankizy autiste dia somary miavaka amin'ny fanabeazana ho an'ny olona rehetra satria ny ankizy autiste dia azo lazaina tafiditra anatin'ilay hoe manana filana manokana ry zareo. Dia ny tanjonay izay manabe an'ireo ankizy ireo dia ny ameno n'izay filana manokana izay ary ao anatin'ny fanabeazana mampianty no ahafahana mameno an'izay filana izay satria tsy afaka atoka-monina intsony ny ankizy manana toe-tena autiste fa tokony hiaraka hiaina amin'ny ankizy ordinaire satria ny fampianarana dia zo fototra ho an'ny olombelona rehetra ary indrindra fa ho an'ny ankizy. Dia manaraka izay ny fanabeazana mampianty izay ataonay dia
mbola tsy tena le inclusive hoe miaramianatra tanteraka le ankizy fa classe intégré le izy a zany hoe misy salle de classe anankiray zay natokana ho an'ireo ankizy manana filana manokan'ireo ary eo anivon'ny toeram-panabeazana iarahana amin'ny ankizy ordinaire. Tanjona ny ampifangaro ireo ankizy autiste amin'ny ankizy hafa amin'ny alalan'ny hetsika iarahana miankina amin'ny toetra mampiavaka ilay zazany pakiady toy ny filana manaraka ny fandaharam-potoana raikitra, ny famerimberenana matetika ary ny fihetsika sasany mety iseho miavaka kokoa mantsy ny fandrosoan'ny zaza hafa kely rehefa mifandray amin'ny ankizy mitovy taona aminy na dia misy aza ny fahasamihafana amin'ny fomba fampianarana. Profa anefa izao fihetsika izao fa tsy sakana ny autisme fa fahasamihafana tokony ho raisina sy ampidiriny anivon'ny fiarahamonina hoy ireo ray aman-dreny manana zaza hafa kely. Valo taona izy zao manana ray-tapo izy fa izy ny farany ao an-trano zany dia miavaka somary miavaka ny fomba fitondrana azy ny fitezana azy mahautiste azy misy toetra misy fomba fiainany zay ahoana moa zany adaptena manaraka ny rythme tahaka ny ohatra zao hoe izy miainao anatina fahazarana na routine ny anazy no tena anisan'ny fiainany dia zany hoe ny zavatra miova zany ao an-trano dia mila fiomanana izy mila mpiomana izy mila anana tsikelikely zany mitarika azy ao anatina fiovana tampoka na ohatra zany dia somary manahirakirana kely. Miantso ny ampitsarana ny fanilikiliana eny anivon'ny fiarahamoniny manambina ary mangataka ny hanomezana vahana ny fampiatiana mba hampivelatra ny fahaiza-manao ny zaza sy ny tanora hafa kely. Dia fanilikiliana sy fitsarana ivelany izay miteraka olana maro eo amin'ny fiarahamonina. Manasa anareo izay mba fantatra be kokoa momba anay ary anaiko sy andrainay. Manarak'izay dia ampirobobona ny fanabeazana mampiaty toy ny izay ataony keo ny faravohatra ary mangataka amina fanampiana avy aminareo izay amin'ny vakansa izay ataony hoe mazonga amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana jona 2024. Manasa anareo izay mba vidiny be izay homidinay. Dia ny sport tena tiako dia lancer du poids, athlétisme dia pétanque. Ny tena tiako ny ministère ireo dia ny lancer du poids satria efa naziko natay be dia be. Toe-pahasalamana ao amin'ny fivoarany atidoha izay mahatonga fahasamihafana amin'ny fifandraisana sy ny fitondran-tena ny olona iray ny autisme mety hanana fahasahiranana amin'ny fifandraisana amin'ny hafa ny olona hafa kely manana fahazarana miverimberina ary koa manana fomba fijery na fahatsapana miavaka amin'ny tontolo manodidina azy. Tsy aretina azotranina ny autisme fa fomba hafa ivoarany atidoha ka mila fahatakarana sy fanohanana manokana ny olona voakasika izany ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fanentanana ny autisme izay ankalazaina isaky ny 2 aprily dia nanamafy ny fanoloran-tenan'ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana eto Madagasikara ampiroborobo ny sekoly misokatra ho an'ny rehetra. Tontolon'ny asa fanaovan-gazety sy ny serasera noho ny antony manokana dia nahemitra amin'ny fahenany volana jona izao ny lalao intermédia ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa fanaovan-gazety. Ny tonga ireo taranja ifaninanana amin'ny titona ity raha ny nambara ny mpikarakara itsy ankilany dia no mafisina fa ny mpiasa amin'ireo orinasa an-tserasera ihany no afaka miatrika ny fifananana fa tsy azo ekena intsony ny olona avy any ivelany na ilay antsoina hoe mercenaire raha ny fanazavana ihany. Rindra-tsariny ny ary-tanjona no hitaterana izay vaovao izay. Asa tsy mba misy fialan-tsasatra ny asa fanaovan-gazety fa na andavanandro na andro fety dia miasa atrandy. Ny mba ialana voly kely ao anatin'ny firaisan-kina no tanjony hetsika iray eny an-kianja amin'ny titona 4 ity izay ataony fahenany volana jona izao raha ny fanazavany ny mpikarakara. Tony ny isa-taona moa zany dia misy taranja anankitelo ao anatin'ny ifaninanana ao anatin'ity intermédia ity. Ny voalohany amin'izany dia ny foot A7 izay lehilahy no manao an'izy io zany. Manarak'izay ny basket mixte 5 ary fahatelo dia ny pétanque triplette sy doublette
ny ao anatin'ny zany dia entanina daholo zany eraka Madagasikara ny mpanao gazety rehetra sy ny hainao manjery rehetra eraka Madagasikara. Amin'ny fahafantarantsika anazy tamin'ny herintaona efa nisy ireo avy any amin'ny faritra Ambatondrazanka, Antsirabe no nanao tonga teto an-toerana tamin'ny herintaona nanaovana anazy. Amin'ity taona ity dia amin'ny kianjan'ny Barea no anaovantsika ny fifaninanana io. Ankoatra ireo taranja telo ifaninanana mahazatra isan-taona dia isy ny fifaninanana mihira amin'ity taona ity. Betsaka amin'ireo mpanao gazety no manana talenta amin'izany ka antony irosona amin'ny fifaninanana hira raha ny fanazavana. Tsy nijanona fotsiny tsika teo amina resaka hoe fanatanjahantena satria amin'ity taona ity zany dia anampidirina koa ny resaka firana afihany tsara ny fialamboly amin'io andro ny 9 Jona io. Sara fandraisana anjara misy ny fiara-miasa amin'ny kianjan'ny Barea satria tsika tokony hanofa ny kianjan'ny Barea dia mahainao manjery atsika dia misy fangatahan'izy ireo fiara-miasa ao anatin'izany zavatra zany. Fiara-miasa voalohany nangatahany ny resaka échange de service ka ho an'ireo hainao manjery haino vaky jery rehetra mazoto hiara-iasa amin'ny kianjan'ny Barea dia misy ny fampidirana ny sara mpandraisana anjara dia 60,000 ariary par discipline. Petonko moa zany tamin'ity dia efa natao isan'olona ny fandraisana anjara zany hoe 20,000 ariary isan'olona. Raha ohatra tsy miditra amin'izay resaka échange de service izay indray dia 150,000 ariary par discipline no aloha amina foty aloha amin'ny basket. Ny petonko araka ny efa nolazaiko teo dia 20,000 ariary ny fandraisana anjara isaky ny olona ao anatin'izay. Manomboka ny alatsinainy izao ny fisoratana anarana ho an'ireo orinasa tserasera te handray anjara raha ny fanazavana ihany. Azo atao anabaka izany na koa atao mivantana eny amin'ny bureau ny GT OGM raha ny fanazavana hatrany. Dia zay ihany koa no manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MBS. Mankasitraka anao tompoky lahy sy tompoky vavy nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrahana teknisiana sy ny namana mpanao gazety na afahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.